Ary marantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fanatanjahantena eo anivon'ireo anjery manontolo kosa indray na Universiade no resahana amin'izany. Miditra amin'ny andiany fahaefatra ity fifaninanana ity raha tany Antsiranana ny tokony handray izany faninanana izany dia noho ny tsy fahavononan'izy ireo dia nafindra tsy amoromania ao Ambositra araka izany no handray ny fifaninanana voafetra ihany ny isan'ny mpandray anjara sy ny taranja fifaninanana hoy Andriamatoa Mamitiana Ravelitson izay tompona andraikitra voalohany amin'ity fifaninanana ity no ny tsy fahampin'ny fotodrafitrasa ao Ambositra. Universiade andiany fahaefatra izay totosaina ny fa 7 ka hatramin'ny fa 4 ny ty volana novambra ity izao any amin'ny tananan'Ambositra. Ao le izy no atao izay karakarainay eto anivon'ny ministère fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansa mazava loatra iarahana amin'ny fédération malagasy du sport universitaire. Ny taranja hifaninanana dia ao daholo ireo ny sport collectif rehetrarehetra ahitana ny foot, basket, volley, handball ary ny individuel dia ahitantsika ihany koa toy ny mahazatra ny sport de combat, judo, karaté, ahitantsika ny athlétisme, ny pétanque, ny tennis de table. Zany rehetrarehetra zany dia anafana sy andrafitra ny fifaninanana amin'ity indray mitoraka ity zay. Inona ny mampiavaka? Ny tena mampiavaka an'ity andiany manaraka ity zany hoe andiany fahaefatra izy ity amin'ity taona ity ny mampiavaka azy dia ny fisian'ny sport de démonstration izay hitantsika ny savoka izay mampiavaka bebe kokoa izany hoe Ambositra sy ny amorony manizany dia tsy natao ambany zavatra zany fa dia misy izay sport de démonstration amin'ny alalan'ny savoka izay dia tsotosaina nafanana ny Universiade andiany fahaefatra. Ankoatran'izay dia ihany koa ireo jeux de société toy ny katro, ny fanorona isan-karazany izay tafiditra ao anatin'izay ihany koa satria Universiade dia fiombonam-be an'ny sport sy ny culture amin'ny ankapobeny ety anivon'ny anjery manontolo eto Madagasikara. Andiany fahaefatra tsika inona ny azo atao hoe vokatra tsara nentin'ny Universiade zany raha ho an'ny Madagasikara manokana ny fanatanjahantena ny anivon'ny Universite. Anisan'ny vokatra tsara no entintsika aloha dia vice champion d'Afrique sika tamin'ny Faso Games na ny Jeux africains et interuniversitaires izay nitotosaina tasy Ethiopia volana vitsy lasa zay. Olona roa no entintsika dia nahita vice champion d'Afrique teo amin'ny taranja tennis. Anisan'ny hoe vokatra mahafinaritra zay ary mahavelombolo satria dia izay no antony amelomana iredinamizevana ny sport universitaire mba ahafahantsika mivize ihany koa ny podium international ary indrindra mbola apetraka foana ny fanamby dia ny ananantsika n'izany hoe equipe nationale dia voarafitra avy ety amin'ny université izany hoe mpianatra ny université ny atleta andrafitra ny equipe nationale tamin'ireo discipline isan'ambaratonga andreo. Dia ny fanadihadiana iny ny tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny heriny ny toy izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.